ny mpakafy fandaharana rehetra safiny miaraka amin'ny fandaharana ny nandro indray no hitanareo androany raha soarany cahier stylo fa hianatra indray tsika efa nisy ny anarantsika ihany taloha fa hotoizana indray izy androany ny zavatra ataontsika androany indray dia compote de fruits meringue zany hoe tafiditra ao anatiny indray ilay antsoina hoe meringue sady mianatra ihany koa ny antsoina hoe compote rehefa anao compote tsika dia voankazo misy nofony zay dia rehefa avy eo tetitetehatsika dia andrahoina amin'ny rano-tsiramamy kely azo asiana citron ihany koa dia rehefa tsy potika be izy fa masamasaka tsy mafy betsakoana intsony dia efa azo lazaina zay hoe compote aoriana zay indray tsika dia anamboatra meringue efa nisy fotoana teto amin'ity fandaharana ity nampianatra meringue fa tsy maninona fa averintsika izy androany inona raha ny zavatra andeha ho ampiasaintsika fruit aloha no anaovana an'ilay compote betsaka zao ny pomme eo ihany koa ny poire ny pomme sy poire rehefa hoanitsika dia croquant zay izy croc croc nefa raha ohatra ka tonga dia ho asiantsika meringue tsy maninona ho an'izay ty croquant fa raha misy olo dehibe efa somary le bebe mahazo taona dia tsara izy avadikitsika atao compote ahoana raha ny anamboarana zany compote zany voasantsika zany aloha lay pomme efa nampianariko teto any koa hoe inona ny atao hoe mamofy ny mamofy pomme zany dia azontsika atao koa zany hoe éplucher les pommes zao zany ny zavatra ataoko rehefa manala hodiny ohatr'izao alatsika iny apetrakintsika ao anatin'ny fitoerany kely foana ho fa tsy apetraka ao ambony planchette mifakofako ny avy nanaovana ny famoasana rehetra alatsika izy dia atao eo rehefa vita zay dia afaka zaraintsika anankiroa izy dia alatsika ny antsoina hoe cœur alana zany le zavatra ao ampovoany ao na koa ampiaritsika hatrany ny lesony ataontsika quartier izy zany hoe tapatapahana maromaro ohatr'izao zany ilay quartier pomme en quartier zany zavatra nampianaritsika androany averiko foana moa isaky ny misy atao zay vita zay dia alana ilay cœur rehetrarehetra ny anatiny ireny fa lasa mafy alana ohatr'izao daholo zao zany izy dia moramora kely amin'izay afaka tsara zao zany ilay natao en quartier rehefa vita indray zay dia raisitsika indray ny poire ny endriky ny dessert atsika androany zany dia mba tsy potipotika ohatra n'ilay salade de fruits ireny fa miendrika quartier toy izao dia tsy potehana izy vita zay ny pomme raisitsika koa ny poire dia épluchentsika ihany koa na voasana voasantsika boribory ohatr'izao le poire aloha zany dia mariana fa le poire somary misimisy nofony fa tsy le poire vao tapahana tonga dia malemy be fa somary misimisy nofony ohatr'izao ataontsika hatrany ao anatin'ny vilia kely anankiray ny fakofako rehetra rehefa vita zay dia tapahantsika ihany izy ary tapahantsika en quartier ihany mitovitovy zany ny habean'ny pomme sy ny poire alana koa ny cœurany tapahana ohatr'izay zany manala an'le cœur zay misy ihany no alana satria mafy tsika zany tsara rehefa mahandro zavatra anankiray dia anankiroa dia atao mitovitovy habe dia amin'izay mitovy ny fahamasahana fa raha ohatra zany izy ka ataontsika samihafa dia ho potika ilay anankiray rehefa zay nefa ny tiana tongavana dia tsy maninona koa tapatapahako en quartier ny poire ny pomme efa vitako alako le cœur ao anatiny
na le mafy be misy voniny iny a. Rehefa vita zay dia ataoko a zao zany izy mitovitovy ohatra zao izy rehetra. Paoma ray zao io a dia poara ray. Ampiasaiko a ity fitaovana anankiray a hoentina mahandro ity a dia arotsako ao anatiny ao a lay paoma sy poara efa natao quartier ny découpage. Rehefa vita zay dia velomiko ny afo a. Dia asiako siramamy ao anatiny. Amin'ity aloha zany tsika tsy hanao caramel fa lasa maloto ny lokony a fa le meringue tiantsika ho hita fotsy be. Asiako siramamy a arakaraka izay amaminy desertantsika tiana atao. Amin'ny maha compote azy a dia asiana tsy maintsy asiana rano kely izy. Rehefa vita zay dia andrahoantsika kely ao mihitsiny izy a mandrapalemilemy. Malemy izy a fa tsy potika. Saromana mihitsiny. Ao a saromanao mihitsy izy a mandrapahaleminy. Mandritra an'izay fotoana izay zany tsika mandra-piandry ny fahamasahana io a compote de pomme et poire atsika io dia anamboatra meringue indray. Efa nampianariko teto any ny meringue a fa averintsika indray izy androany a. Inona moa ny atao hoe meringue? Zay le fampiofanana. Ny atao hoe meringue a dia blanc d'œuf na ny tapotsina atody a. Zay a kapohantsika hibontsina tsara. Dia rehefa avy eo izy a asiana siramamy a dia lasa meringue. Fa eo am-panarahana azy zany tsika no manazava azy a. Raisina ny atody a. Clarifiena izy na séparena ny blanc sy jaune. Ataoko ohatr'izao zany le atody dia ararako ao anaty cuvette ao a ny blanc d'œuf. Ny jaune d'œuf kosany a dia ataoko ao anatin'ity récipient kely ity. Ataontsika atody anankiroa ny meringue-tsika androany a. Vakiana ohatr'izay izy a. Dia séparena. Rehefa vita zay a dia raisitsika ny fouet. Tiana atao hoe fouet spirale. Raisitsika zany le fouet spirale fa alohan'izay dia homanintsika eto ny siramamy. Ny siramamy a mety foana izay anaovantsika azy. Fa raha ohatra ka siramamy fotsy be dia fotsy tsara le meringue avy eo. Raha somary menamena dia misy loko mavomavokely ilay meringue fa tsy maninona daholo sady somary misy tsiro sucre roux. Efa misy vanille kely ao anatiny ao manamanitra ilay siramamy. Raisina ary le cuvette efa atao anatiny avy ilay blanc d'œuf dia raisina ny fouet spirale. Fouettentsika izy. Somary akorotana zany a rehefa fouette azy. Azo atao amin'ny batteuse électrique ihany koa izy raha ohatra ka izay no tianao ampiasaina fa azo ampiasaina tsara zany a le fouet spirale. Tohizana kapohana toy izao izy a. Tsapainao zao raha vao mbola miraraka dia mbola tsy ferme zay a lay blanc d'œuf. Tohizana hatrany raha ohatra ka mbola miraraka. Andramako fandroa indray efa tsy miraraka tsony. Rehefa tsy miraraka zay izy a dia zay izy no antsoina hoe neige ferme. Ka ny neige ferme zany a na ahoakintsika azy amin'ny cuvette dia tsy very tsony ilay blanc d'œuf atao anatiny. Raisina ary ny siramamy. Ka siramamy ampiasaintsika amin'io dia ataontsika indroa na intelo arakaraka izay amaminy
dessert tiatsika atao nataoko roa sotro izy zay toizana kapohana dia efa tsy ferme be tsony izy fa toizana fotsiny androany zao ny atsika somary roa tsy maninona satria ny fruit ampiasaintsika raha jaune toizako kapohana izy rehefa afaka zany mamasipasika zany dia mbola mahazo apiko kely ihany ohatrany hoe ampiana kely roso tapany teo zany ny sucre zay nampiasaiko sucre safidiko androany dia sucre roux na siramamy mena ny meringue izy ity moa zany dia lasa meringue ny anarany ka ny meringue tiatsika ho azy dia somary ferme ihany koa zany hoe hita mihitsiny izy hoe misy sucre atao anatiny ka raha tsy ampy izy dia ampiana kely zay toy izao zany lay meringuetsika afaka tsara lay mamasipasika ao anatiny iny izy zao mbola madity tsara ferme tsara tsisy fasipasika tsony le fasipasika moa zany le grain siramamy iny mbola tsy levony zay ny dikany averiko arany satria formation no menanareo eto sady mame recette ihany koa inona ny antsoina hoe meringue ny meringue dia blanc d'œuf nokapohana tamin'ny fouet ka rehefa mibotsina tsara dia lasa neige ferme ary ny neige ferme rehefa nampiana siramamy dia nitoizana ny kapohany dia nahazotsika ny antsoina hoe meringue vita zay le meringuetsika rehefa vita le meringue ny afantarana anazy efa madity tsara ohatra zao dia ato ihany koa zao ny compote-tsika efa masaka vonotsika ny afo efa masaka tsara zay izy ilay pomme moa ary zao na lemilemy no ilay poire ito zany efa mamimamy tsara misy sirop velatsika dity tsara alolohany izy faranatsika kely aloha velatsika madity tsara satria mbola le ranony ato mbola tsy manome filet efa manome kely any ny afantarana hoe filet izy efa madity ohatrany tantely iny latsaka farany iny avelatsika ridritra kely farany tondratondrahana mba ho mamimamy tsara zany azotsika asiana citron avy hatrany koa ao anatiny ao alana voniny dia ararakitsika ao mba manome an'le tsiro mifangaro kely zay tena tsara rehefa vita zay dia tsy avela ho lasa caramel le siramamy fa vonotsika amin'izay ny afo ary vita zany ilay compote azotsika atao anaty vilia kely ohatran'ny mahazatra izy azotsika atao ihany koa anatin'ny assiette plate kely anankiray nalaina zany ireo tsipotehana dia atao toy izao le pomme zao le somary jaune fa ilay poire somary clair kokoa ohatran'io rehefa vita zay izy ity indray zany tsy nasitsika hoe afangaro amin'ny meringue avy hatrany nalaitsika le saosy tato dia ararakitsika aminazy tsy afangaro amin'ny meringue avy hatrany izy ozy izy fa ilay meringue dia atao décoration na izy atao amin'ny poche à douille na izy apetrakitsika eo ambony toy izao fotsiny rehefa vita zay dia asitsika
menthe. Asiantsika ihany koa tranche-na citron. Décoration fa mbola azo hohanina ihany koa ary azo apetraka ao anatiny ao koa. Toy izao indray zany ilay dessert izay atolotra anareo. Tsotra dia tsotra manao azy kanefa afaka averina tsara any an-trano. Izy ity zany tsy avela mamay be ohatr'izay ilay compote fa atao mangatsiaka tsara dia rehefa mipetraka ilay meringue dia azo ampangatsiahana anaty frigidaire izay vao hohanina. Izay indray fandaharantsika dia mahazo mamerina. Na ilesona vaovao nareo androany ny compote de fruits ary na ihany koa ny antsoina hoe meringue. Izay indray fandaharantsika fa amin'ny manaraka indray. Falmaraba vahoaka ny Tomasina rehetrarehetra, CFPNI dia nolotra formation lehibe ho an'ny mponina eto Tomasina. Formation en pâtisserie izy io izay ahafahana mianatra pâtisserie amin'ny programme feno dia feno, ahafahana manao fanadinana ara-panjakana ary azahoana certificat ara-panjakana. Ho atao amin'ny sarany mirary dia mirary satria 10 000 ariary fotsiny isaky ny mianatra. Indray mandeha isan-kerinandro no anaovantsika an'izany fiofanana izany ka imbalo mianatra dia vita. Izany hoe 10 000 ariary isaky ny mianatra indray mandeha isan-kerinandro ary imbalo mianatra. Marihana aloha fa ao anatin'ny séance anankiray dia tsy hoe zavatra iray ny anarany. Omeko ohatra fotsiny ianao hoe ao anatin'ny formation indray mandeha mianatra dia ahita ianao pain au raisin, pain au choco, croissant, pâte à choux, éclair, sine. Izany zavatra 7 indray miteneniko izany ho hita ao anatin'ny formation anankiray izay zany no mitentina R1 ariary na 10 000 ariary. Mazava aminao ve zay? Ny zavatra tiako hatongavana dia izao, mba ahafantaranao ny toerana ianaranao satria CFPNI dia misy anankitelo, mba ahafantaranao ny fotoana mampety anao ary mba ahafantaranao ihany koa ny andro ianaranao dia tongava mamonjy ny porte ouverte izay karakarain'ny CFPNI. Porte ouverte na varavarana misokatra, fampafantarana amin'ny olona rehetra fa ao ny ahitana an'ilay programme, ny toerana, ny fotoana anaovana an'ilay formation lehibe. Kotongava tsy akifidy na zaza na tanora na olo-dehibe fa afaka manao an'izany formation izany daholo. Ao anatin'ny faraparan'ny volana février sy ny volana mars iray manontolo izany no amitatsika an'izany programme izany ka ho feno dia feno ny formation izay azonareo. Kotongava maro amin'ny 18 février sabotsy amin'ny 2 no fotoanantsika ty amin'ny CFPNI Anjoma akaiky ny Albarakata eo akaiky ny 4 chemin longo. Raha ohatra ka mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka mandalo aty amin'ny CFPNI izay hitanao rehetra na koa miantso ny laharana 034 74 263 59.